mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Miarabanao amin'ny anaran'ny tompo indray tonga eto amin'ny fotoana izay iarahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra. Mitohy ny fandiniantsika ny bokin'ny Galatiana ary efa nanafatra anao aho raha manaraka izao fampianarana izao ianao ny mahazava-dehibe ny fahafantaranao hoe ny epistily ho an'ny Galatiana dia nisoratana indrindra ho an'ny jentilisa ny ovafo manaraka ny Kristy. Ary isika malagasy dia averina indray fa tahaka ny Galatiana isika niova ho kristianina, jentilisa niova ho kristianina, koa dia tena ho antsika mihitsy ny epistily ho an'ny Galatiana manokana. Ny toko faharoa no vakitsika nio manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Galatiana toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Toy ny efa nazavaintsika omaly anjany, kanefa alohany anazavana azy dia tsara raha mbola miara mangataka ny fanahy masina indray isika hanazava amintsika izay tian'ny tompo fantatsika. Vavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitra raina io noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, raha afaka mbola hiara mandinika indray ny teninao zahay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao satria izany ny sakafo an'ny fanahinay jentilisa nefa tonga zanak'Andriamanitra. Mangataka aminao zahay tompo, hazavao indray ary ny sainay mba ho tena fantatray ny teninao, mba tsy hiozongozona ny finoanay fa hitokinay anao Kristy lay maty ny solovonanay nefa nitsangana tamin'ny maty mba ho fanamarinana anay, ary izany no antoko ny famonjenanay. Sakafo ny sainay tompo, ahitanay zava-mahagaga amin'ny teninao, amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Galatiana toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary no ny afaka 4 taona dia niakatra tany Jerosalema indray izaho sy Barnabasy ary Titosy, dia nentiko niaraka tamiko koa, ary niakatra araka ny fanambarana aho ka nambarako taminy ny filazantsara izay toriko any amin'ny jentilisa, nefa nangingina ihany tamin'izay manandaza fandrao miazakazaka foana aho na efa niazakazaka foana. Kanefa na dia Titosy izay niaraka tamiko aza dia tsy mba noterena ofrana na dia Grika aza izy, dia noho ny raha sandoka nampidirina misokosoko izay niditra mangingina isafy ny fahafahantsika izay ananantsika ao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanandevozany antsika, fa tsy netiny kireo zahay na dia orairay monja aza, mba hitoerany fahamarinany filazantsara aminareo. Fa ny amin'ny olona tao manandaza na nanao ahoana izy dia tsy nampaninina. Andriamanitra tsy mizatavan'olona. Izaho tsy nomenareo manandaza ireo saina na tamin'inona fa hafa kosa no nataony, fa no ny hitany fa notolorana ny filazantsara ho adidiko ho an'ny tsy voafora aho, tahaka ny Petera ho an'ny voafora, fa izay niasa ho an'ny Petera apôstôly azy ho an'ny voafora no niasa ho ahakoa ho an'ny jentilisa. Ary ny fantatry Jakoba sy Kefasy ary Jona izay natao ho andry ny fahasoavana ny menahy, dia notolorany ny tanana kavanany fihavanana izaho sy Barnabasy mba hankany amin'ny jentilisa izahay, fa izy kosa ho any amin'ny voafora. Zao ihany ny tiany, dia mba hatsiarovanay ny malahelo sady nahazoto ahy indrindra
raha teo ny hanao izany. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ao anatin'ny epistily nosoratany Paoly toy ny taratasy efa nivakitsika ao maly zany dia ambarany hoe no ny afaka 410 taona, zany hoe nandritry ny 410 taona dia tsy nifanerasera tamin'ny fiangonana tany Jerosalema Paoly apôstôly, zany hoe teo aloha tsika de fa hita hoe rehefa afaka 3 taona de niakatra tany Jerosalema hamangy ny Kefasy aho, nefa zao nipetraka tao aminy 12 andro monja aho ozy ny tao de lasa ndray izy. Ary rehefa lasa izy nakany Silisy nakany Kiliky de fantatsika rehetra zany fa nandritry ny 410 taona izy tany Silisy Kiliky tany, nanangana an'ireny fiangonana samy hafa ireny. Zay izy 410 taona tatoriny izy vao niakatra nakany Jerosalema indray. De ovakitsika nge ny zavatra nitranga nahatonga azy niakatra tany Jerosalema, satria hanazava amitsika zay nahatonga azy niakatra tany Jerosalema ny famakitsika ny asan'ny apôstôly toko fa 5:10. Izao ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 5:10. Ary ny olona sasany zay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe ratsy firana araka ny fanao misesy ianareo de tsy azo vonjena. Ary rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany taminareo Paoly sy Barnabasy, zay hitatsika eto hoe niakatra ho any Jerosalema izaho sy Barnabasy ary Titosy. Paoly sy Barnabasy zany de nitory ny filazantsara mba iovan'ny olona tany fo. Zao nefa ny zavatra nitranga ozy, nisy olona avy amin'ny mpino avy any Jerosalema tonga tany nampianatra ny olona hoe tsy ampy ny finoana fa zao tsy maintsy firana araky ny lalàny misesy anareo, zay ihany nareo vo azo vonjena. Nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin'ireo zay o Paoly sy Barnabasy de ny fanarahana ny ekaran'izy roa lahy sy ny sasany koa hankany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loolona hanadiny zany teny adikevitra zany. Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky ny Foinika sy Samaria izy ka nilaza ny Iovan'ny Jiontilisa de nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra zany. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy de niraisy ny fiangonana sy ny apôstôly sy ny loolona ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy. Fa ny mino sasany izay isan'ny atokony fariseo kosa de nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàny misesy. Izany fampianaran'ny antoko sasany tamin'ny fariseo zany no nidina ihany koa nakany fiangonana tany Asia Mineur, ary fampianarana niditra tany Galatia. Ary de nahatonga ny Paoly apôstôly sy Barnabasy hitatsika eto napikarina mihitsy nakany Jerosalema izy. Rehefa niakatra teny izy ozy de nambarako taminy ny filazantsara zay nitoriko tamin'ny Jentilisa. Nambara nefa izy hoe nangingina ihany tamin'izay manandaza, zany hoe somary en particulier, zany hoe somary nitokatokana ihany ka tamin'ireo olona manandaza aloha no nandehanako. Tamin'ireo olona manandaza ireo mazava loatra ny olona manandaza am'zany fa ny olona andro ny fiangonana. Kanefa reo olona tao amin'ny fiangonana ireo izy, reo andro ny fiangonana ireo de nilaza Paoly eto hoe nefa na de Titosy zay niaraka tamiko aza dia tsy mba noterena ho forana na de Grika azy izy, isan'ny Jentilisa ihany koa Titosy. Araka ny hitatsika hoe Grika izy tsy nifory izy zany. De ny olona tao Jerosalema, ny olona tao reo manandaza tao Jerosalema reo dia nanaiky fa tsy tokony ho terena ho forana mihitsy izy.
fa ny antony zay nisy niady evy de hoe nyreo raha lasandoka nampidirina misokosoko zay niditra mangingina isafo ny fahafahantsika zay ananantsika ao am Kristy Jesosy mba hanandevozany antsika hoe ambany lalàny misesy indray. Eto zany ry havana de mazava loatra ny tiany Paoly ho lazaina fa ny filazantsara ny famonjena dia manambara fa tsy fanarahan-dalàna ny famonjena fa ny finoana nday filazantsara. Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, ny solovona antsika, ny finoana izany de ampy azahoanao ny famonjena satria miteraka fibebahana teo aminao zany hoe mpanota aho, maty ny solo aloka teo ambony hazo fijaliana Kristy. Izany ny filazantsara ny famonjena. Rehefa mino an'izay ianao de hovonjeny ianao fa ireto mpampianatra sandoka ireto de nanampy zavatra ary indrindra ny lalàny mosesy, ny lalàny mosesy hoe tsy maintsy atao an'izao, tsy maintsy atao an'izao, tsy maintsy atao an'izao anao, zay ianao vao olombavonjy. Fa raha zay hoe mibebaka fotsy ianao nefa tsy forana ianao, tsy mitandrina ny tahaka an'izao ianao, tsy manao an'izao ianao dia tsy mahavonjy anao zany. Ry havana, eto ary de ambaran'ny Paoly tsara fa izay manampy zavatra hafa ivelan'ny fanatitra nataon'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny lalana famonjenanao de mitady hanandevo anao ndray zany olony zany. Tsy ampy azy ny hoe raha misy olonao am Kristy de olom-baovao izy, olo nafaky izy. Raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. De hoy Paoly hoe tsy nety ny tuereo zahay na de olo ray monja ihany azy mba hitoerany fahamarinany filazantsara aminareo. Zavatra tena ny ediny Paoly fo mafy de ny hoe hiorina ho amponareo fa tsy misy famonjena afa-tsy ny fahasoavana raisina noho ny finoana an' Jesosy ihany. Tsy ampinana inona na inona zany. De hoy izy hoe ny am'ireo olona atao hoe manandaza misy tam'ireo araky nefa nivakitsika hoe olona avy amin'ny tokony fariseo mba pino ihany reo saingy avy amin'ny tokony fariseo ka tsy manaiky ny hoe olona jentilisa ny ovafo ka tsy ofrana araka ny lalàny mosesy, tsy mandray ny tombo-kasehny teny fikasany izy ray zany. Izany fampianarana netiny ary tsy nanaikin'izany zay io Paoly, tsy nitiony am'izany zahay ozy ary tsy matahotra satria Andriamanitra tsy nizatavan'olona satria tsy ireo manandaza ireo ny nanome sainahy, tsy ireo. Zaho tsy nandray nininina tam'ireo izy fa nitolorana ny filazantsara ho adidiko any amin'ny tsy voafora aho tahaka ny Petera ho an'ny voafora. Ary noho izany ny filazantsara zay nentiko tany de zao ihany: Kristy maty noho ny fahotantsika, Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Zay ny nambara tamiko tam'zaho tany Damaskosy, zany Jesosy zay enjenao ary itoriny amiko any amin'ny jentilisa ianao ny famonjena noho ny Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Eto ry havana dia tsara ihany ny ifikiratsika sy iraiketatsika am'izany. Ka rehefa tsy nanaiky Paoly sy Barnabasy hoe zahay tsy manaiky hoe raha tsy forana ny olona de tsy voavonjy izy, tsy manaiky zany zahay ozy satria manampy ny filazantsara zany. Ka na iza mitoro ny filazantsara aminao hoe tsy voavonjy ianao raha tsy atao an'izao, raha tsy atao an'izao, raha tsy ampina nitsy, raha tsy manao an'izao, tsy voavonjy ianao, fa tsy ampy ho anao ny hoe mino fa maty ny soloeloka teo ambony hazo fijaliana ny tompo. Izay no antoko ny famonjeko. Raha manampy zavatra ambonin'izay izy dia hoy Paoly hoe ny anankiray mitady hanandevo anareo izy. Ary filazantsara tsy filazantsara zany fa filazantsara hafa zany. Filazantsara tsy izy zany satria manorina famonjena amin'ny fanarahan-dalàna fa tsy amin'ny finoana any Kristy ho voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Ary zao ny zavatra mahafaly eto izy: noho ny fantatry Jakoba sy Kefasy ary Jaona zay natao ho andry ny fahasoavana ny menahy dia nitolorany ny tananakavana ny fihavanana izaho sy Barnabasy mba hankany amin'ny jentilisa zahay fa izy kosa ho any amin'ny voafora. Zany hoe hitory teny any amin'ny jentilisa zahay ary tsy handidy ny jentilisa ho forana hiverina ao ambanin'ny lalàna fa na tsy voafora azy izy,
na tsy forana azy izy dia vonjena amin'ny finoana an' Jesosy vao omby tamin'ny hazo fijaliana. Ry havana, eto ary deo ka hazava amintsika fa reo atao hoe judéo chrétien, reo jiosy niova ho kristianina dia misy ny manampy ny filazantsara ka ny famonjenanao de tsy ampy raha tsy ampinan'zao. De eto sika de mandinika ny amin'ny hoe valim-bavaka fotsiny. Ijery zava-misy sika, Jesosy tompo de milaza fa na aiza na iaiza ny ongonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Fampianarany filazantsarany Kristy zany, lay Jesosy zay arahinao amin'ny maha-kristianina anao. Fampianarany zany. Afaka miantso anaran' Jesosy ianao ary afaka mamaly vavaka anao ny tompo. Misy anefa fampianarana am'izao fotoana zao milaza fa tsy ampy zany. Ary tsy ampy zany ka inona? Zao no ataovy. Alefaso aty ny taratasinareo de ataovy anatin'ny valopy tahaka an'izao de hoentoka any mitendrim-bohitra sinay. Am'izay ianareo de azo valim-bavaka. Fa nga tsy ampy ny mivavaka ao an-tokantranoko. Tsy nambaran'ny tompo nga no hoe ianao raha mivavaka midira ao an'efitranonao, mangatao manginginao, Andriamanitra zay mahitanao amin'ny mangingina no amaly anao. De misy ndray manampy zavatra hoe ity misy ny tahaka an'izao, ty misy divay ty ataovy amin'ny tilambaravarany tranonao ty, zay ianao de tena ovonjeny ianao tahaka ny tariananina. Ity misy diloilo avy any Jerosalema ty ka ataovy tahaka an'izao de anao. Fa nga ampinan'izany ny filazantsara tompoko. Ny ambaran'ny tompo de zao ihany, mifampivavaha mba ho sitrany ianareo ao atokantranonao ao. Afaka mamaly vavakanao ao ny tompo. Ny ambarany hoe hamitra tanana amin'ny marariny mino de ho sitrany reny. Ambarany zany de mamitra tanana amin'ny marary sika mba ho sitrany reny. Tsy hoe makanesa ty aminay raha te ho tahiny ianao. Makanesa ry amin'ny ranona nay ranona, tsy zany tompoko. Raha ohatra ve ka marary anao de voatery tsy maintsy ho arive ianao vao eny vavaka anao ny tompo. Raha sanatrika any kabone azy ianao ny marary mafy de tsy antso an' Jesosy koa ianao fa hoe atao kabone ka tsy miaino any tompo. Tsy tompoko. Naiza ianao ny miantso ny tompontsika de afaka mihaino anao izy. Rehefa mino ianao fa maty ny solovonanao teo ambony hazo fijaliana Kristy. Ary ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no mitondra famelan-keloka ao anao. Izay ny filazantsara, ampy ho famonjenanao zay, tsy ampina izay ary tsy analana. Fa na iza mbola mitady manampy hoe tsy maintsy manao an'izao anao vao zay vao mety, tsy maintsy manao an'izao anao zay vao mety, dia manampy ny filazantsara izany. Fa izao kosa rehefa nandray ny filazantsara ianao, niova ny fonao tonga olom-baovao, dia manjary tianao ny anaraka ny tenin'ny Kristy. Valy mpitia no anaovanao an'izany, fa tsy hoe manao an'izany ianao mba ho voavonjy. Samy hafa zany. Fampianaran-diso manohitra ny filazantsara, ny mampiankina ny famonjenao amin'ny fanampianao asa mba hamonjenanao, tsy amin'ny asa fa ndro misy irere ho Paoly. Tsy maintsy manao an'izao. Ary eto koa de tsara ny manamarika ry havana fa misy olona averiko indray, misy olona te hanampy ny filazantsara ka de tsy ampy ny hoe mivavaka amin'i Jesosy rery ihany, fa mbola mila olona hafa indray koa atao mpanalalana amin'Andriamanitra. Mbola mila olona hafa indray koa hitahy anao ka manjary hitahin'ny razana aza. Tsy ampy ny fitahin'Andriamanitra, tsy ampy ny fiarovan'ny tompo, fa mbola mila olo-kafa ho piaro anao, mbola mila olo-kafa ihany koa mba handrotsaka ny fahasoavany aminao. Fa olo-kafa iza hanampy ny filazantsara ve? Tsy mikoita am'ireny za io Paoly, na manandaza izy satria ny filazantsara zay nitoriana taminareo de zao ihany. Kristy vao omby tamin'ny hazo fijaliana, mahatonga anao zanak'Andriamanitra. Ampy anao zay. Izay ny filazantsara. Ry havana, tinary ny ampiorina anao amin'ny finoana an' Jesosy Kristy tompo irery ihany. Ny famonjena vita ny irery ihany. Fa rehefa mino ny famonjen'ny Kristy ianao
rehefa mino ianao fa narahana Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no mitondra famelan-keloka ao anao, ary rehefa voavela heloka ianao dia tonga zanak'Andriamanitra tsy mila intermédiaire ntsony ho any amin'ny dada ave de mbola ilan'izandray Andriamanitra tsoky hoe ray io ka nahoana mila zavatra hafa indray hanampy an'izany maharaiko an'Andriamanitra izany. Eto ary havana de sanatria tsy mirere Paoly fa izao no lazainy hoe na manan-daza iza de izao no izy raha manohitra ny filazantsara zay no raisiko zany Paoly dia tsy ampanininahy ny laza amin'ny tsy manaiky zany zay. Ifanambarany hoe satria tsy mila sitraka amin'olona aho fa raha mbola mila sitraka amin'olona aho de tsy mpanompo ny Kristy. Ny antony ny fantatry Paoly dia Jesosy ny antso azy mitsangana fanakavoafidy izy fitondrana ny anarako. Fantatry Paoly ny filazantsara zay nitoriana nambarana ny tompo taminy ary de tsy niala tam'izany izy. Ny mahafaly de zao Jakoba, Kefasy, Jona rehefa tena tsapany mihitsy hoe tena marina tokoa fa mpanompo ny Kristy i Paoly, tsofiny rano izy Paoly eo motoloran'ny tanana kavanana amin'ny fihavanana ao izy zay sy Barnabasy lasany amin'ny Jentilisy izy. Ary eto ry havana dia averiko indray fa ny epistily Paoly de epistily ho an'ny Jentilisy aniova fo ho antsika zany, ho annao kristianina izany. Ka averiko eto indray fa ny filazantsara notoriany Paoly dia Kristy vaomby tamin'ny hazo fijaliana ho famonjena sy famelan-keloka ho antsika ary ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Raha misy olona mitady hanampy izany na izy dia manjary filazantsara sandoka ny toriny fa tsy ny filazantsara notoriany Paoly. Anao ary ny safidy ny filazantsara sandoka venao rahainao sa ny filazantsara notoriany Paoly. Fa ny antony nanoratany Paoly de ny hoe mba hampiorina anareo amin'ny fahafahana zay ananantsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao amin'ny Kristy Jesosy rehefa ao aminy ianao tsy mila ninina hanampy intsony, tsy mila mpamonjy hafa intsony, tsy mila fomba hafa intsony, tsy mila fampianarana hafa intsony mba hahazahoanao ny famonjena, fa tonga zanak'Andriamanitra ianao amin'ny finoana ny Kristy. Ary raha zanak'Andriamanitra ianao aza mitady mpanalalana hafa intsony fa efa rainao Andriamanitra, aza mitady famonjena any amin'ny hafa intsony fa rainao Andriamanitra. Izany ny filazantsara ny Paoly apôstôly. Ka raha Jentilisy nanjary kristianina ianao aza manaiky hareboreby amin'ny fampianarana hafahafa mahatonga anao hanampy any Kristy, fa tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa azo ny olona famonjena hafa tsy ny anarany Kristy irery ihany. Inganery havana ka hiorina am'izany filazantsara ny Paoly apôstôly ho an'ny Jentilisa izany isika, satria ny malagasy miova ho kristianina de Jentilisa miova ho kristianina tahaka ny Jentilisa tany Galatia zany. Inganie zao fandiniantsika ny boky ny Galatianina izao hampiorina ny finoantsika amin'ny Kristy irery, ka na fampianaran'iza miditra mitady hanampinampy an'izany finoana ny Kristy izany mba ahazoana famonjena de tsy anaiky zany isika, satria ny filazantsara ny Paoly apôstôly de tokana ihany Kristy vaomby tamin'ny hazo fijaliana de ampy ho famonjenanao. Ho azy rereneny voninahitra ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo noho ny teninao nampianatra anay indray androany ny amin'ny tokony toeranay amin'ny filazantsara marina, fa tsy anaiky hareborebo ny fampianara-tsamihafa atao hoe tsy seroa zahay, ka tsy ho ampy anay ny famonjena nentinao Jesosy, fa mbola hitady mpamonjy hafa indray zahay, mbola hanao zavatra hafa zay mba azahoanay famonjena. Tompo mangataka aminao arovy am'izany zahay mba hiorina amin'ny fahamarinana ny filazantsara nentinao ny finoanay sy ny fomba fiainanay, de ho voninahitry ny anaranao mpamonjy ao, ho voninahitry ny anaranao ny fahavelomanay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany.